Fa ny miarabantsika tsereravindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity sabata maraina fa 3 volana janoary ity. Satria ny isatsika hatrany tserere avy izay mianatra ny ten'Andriamanitra tary manaiky ny hidiran'ny ten'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ny rina dia hitondra zavatsoa anatinao sy eo amin'ny fiainanao ary ny zava-mahagaga aminao tokoa Jesosy. Ilay hidirantsika ny mofinaina an'io dia vavakisika. Ny Tomban'Andriamanitra eo mbola misaotra anao zahay ny amin'ny tombontsoa lehibe izay omenao anay amin'ity maraina ity. Mangataka aminao indrindra izay mba hiasanao ny fiainanay. Vavolombelonao naiza misy anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Raha ny mofinainantsika androany dia manao hoe mianatra momba azy amin'ny alalan'ny asany. Alaina amin'ny Salamo 5:7 sy 10 manao hoe manisy soa zao tontolo zao Jehova ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehova mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Amen. Tiantsika amin'ny mandinika ny toetran'Andriamanitra sy ny fitiavany eo amin'ireo voary izay ny foroniny. Akory re ny hamaroan'ny porofony men'ny zanak'olombelona momba ny heriny, momba ny fitiavany amin'ny maraintsika azy. No haingony ny habakabaka ary nataony kanto ary tena mahafinaritra tokoa izany tany izany. Ny Salamo moa dia milaza manao toy izao mihitsy manao hoe Jehova tomponay io, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Raha jereko ny lanitrao izy izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana makitana izay ny foroninao, inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy. Raha ny foronina hitovy tantana izao tontolo izao dia ho nanjeraka ny maso sy nanasatra an'ireo retsim-panjehintsika ihany koa ny fitoviany zavatra rehetra. Noravahan'Andriamanitra tamin'ny tendrombohitra lehibe, tamin'ny havoana ihany koa ary koa ny lohasany tany. Ny tendrombohitra rakotra vato mainty maraorao sy ireo ihany koa voararaka zava-maitso sy hazo paina ihany koa. Ary ireo lohasany maro izay feno hatsara-tarehy mirindra dia mahatonga an'izao rehetra hitantsika rehetra izao toy ny fitaratra maneho endrika tena kanto tokoa. Ny akantony dia mitory ny akanton'ilay namorona azy. Hita traizatraiza ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny heriny. Tsy mahatsiaro irery mihitsy aho rehefa mijery ny akanton'ny zavaboary ary ianao. Nandritra ny dia izay nitetezana an'ireo lemaka sy ny tendrombohitra dia fanajana sy fahatahorana lalina indrindra ny tokony ho tsapa teo am-pahitana ny antsana izay mahatahotra sy ireo tampon-tendrombohitra izay rakotra ranomandry ihany koa. Tokony ho sekoly anarakitsika tokoa ny zavatra rehetra hitan'ny masontsika momba ny toetran'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny tendrombohitra, ny havoana ary ireo lohasaha. Ny asan'Andriamanitra izay hitantsika amin'ireo zavaboary samy manana ny endriny eny amin'ny hazo sy ny kirihitra ary ny voninkazo, eo amin'ny ravina tsirairay sy ny ahitra dia tokony andraisantsika lesona ny amin'ny fahaiza-manao ananan'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny heriny tsy misy fetra. Tsy mba anirery mihitsy ireo izay mandinika ny zavaboary. Tiany ny ora mangina hitokanana satria amin'izany no hatsapany fa manakaiky an'Andriamanitra izy eo am-pandinihana ny heriny eo amin'ireo voary izay ny foroniny. Aoka ny ho tsapantsika mandrakariva fa mitory ny hatsaran'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny foroniny, ny zavatra rehetra hitantsika maty izay mbola kanto dia kanto aza na dia efa simbany fahotana. Ary ohatra aoka ihany koa ny tsy hatsapantsika ho irery itsika satria mitory ny fisian'Andriamanitra izany amin'ny fotoana rehetra. Vavakisika. Sotranao izay raha eo ny amin'izany teninao izany, irena indrindra ny hatsapanay lalina, ny fitiavanao anay, no forononao ny zavatra rehetra ho anay ary izay ny forononao ihany koa ambony ny zavatra rehetra ireo nataonao mitovy aminao noho ny amin'ny fitiavanao. Aoka ho tsapanay izany ary aoka
ho andrakina ny fonay indrindra amin'ity an'io ity izay tsangam-baton'ny famoronana dia aoka hiatoraka eo aminao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Sapiaro